ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Mivavaka isika, misaotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro sabotsy 20 janoary 2024 izay anomezanao anay indray ny anjara mofinaina sazanay ho anio. Dia miteneny ianao tompo fa zava-dehibe ho anay rehefa miteny aminay ianao satria mamelobelona ny fanahinay zany ary mampandroso anay tsara ho amin'ny fahalalànanao. Ho rianay sy angatanay eo anatrehanao indray ambara aminay ny filazantsara ny tombony ny fonay sy ny fitiavanay anao ka hitoeranay tsara aminao sy maharitra tsy miovy ianao mitianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Misaotra raha izanakary fanamasinao. Amen. Ny filazantsara araka Jaona 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 15 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity 20 janoary 2024 ity. Filazantsara ny Jaona araka Jaona 17 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raha eo tonga ny fotoana mankalazana ny zanakao mankalazana ny zanaka anao, araka nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana manakizay ho an'izy rehetra omenao azy. Ary zao ny fiainana manakizay dia mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahanao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambony tany vitako ny asa nomenao ataoko ankehitriny raha eo mankalaza ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity ry havana dia miariary ny maha-Andriamanitra ny Jesosy. Lazaina fa miaraka nanana voninahitra tamin'Andriamanitra izy fony tsy mbola avy izao tontolo izao. Hita indrindra zany ery amin'ny andininy 15 tapany faharoa hoe: voninahitra ny rahako nanana taminao fony tsy mbola avy izao tontolo izao. Tafavoaka tao amin'ny fiainany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izay nomena azy ny fahefana amin'ny nofo rehetra mba homena fiainana manakizay. Nomena an'i Jesosy ny fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana manakizay. Ery amin'ny andininy faharoa tapany faharoa amin'ity andininy fahafito ity 17 ity manao hoe: nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana manakizay. Nanomezanao azy fahefana ho amin'ny nofo rehetra hanomezanao hanome fiainana manakizay. Hoe fiainana manakizay eto dia ny mahafantatra an' Jesosy Kristy sy Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahan'Andriamanitra. Zay natao hoe fiainana manakizay. Jesosy Kristy avy dia izy le tao amin'Andriamanitra hatray sy mandrakizay satria izy dia efa mbola tsy ahako izao tontolo izao dia efa misy izy. Zay maha-Andriamanitra azy. Ka eto dia tonga tetỳ tany Jesosy nirahan'Andriamanitra ray ary lazainy fa vita ny asany tetỳ ambony tany hoy izy: izao efa nankalazanao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ataoko.
vitan'i Jesosy ny asa nomena azy ataony. Ny asa nomena an'i Jesosy ny havana dia tsotra dia tsotra. Ny atonga sy atonganao, sy atongantsika rehetra ho tafaverina indray eo anatrehan'Andriamanitra mba hananantsika le fiainana, dia le fiainana ao amin'Andriamanitra, dia le fiainana resiny mandresiny fahafatesana, mandresiny fahotana, mandresiny faharatsiana, zay le fiainana ao amin'Andriamanitra zay nentina sy nampidinina tao amin'i Jesosy. Izy tokoa ilay fiainana ho an'izao tontolo izao. Zao ny filazan'ny apôstôly Jaona azy ao amin'ny Jaona 1 zay mampieritreritra tokoa eo vakitsika. Jaona 1 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary nofo zay nomeko dia nofoko fiainana zao tontolo izao. Jaona 1 ery amin'ny 15 tapany farany. Ny mofo zay omeko dia nofoko fiainana zao tontolo izao. Jesosy no tena fihinana, ary izy koa no tena fisotro, satria ny voalaza eto hoe nofo no tena fihinana ary ny rany no tena fisotro. 15 amin'ny toko 1. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no toetra amiko, ary zaho kosa aminy. Ary zay mihinana ny nofoko sy ny misotro ny rako no manana fiainana manak'izay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Ery amin'ny 14 misy an'izany. Zany ry havana no nataon'i Jesosy. Vitany nanolotra ny tena manontolo ho asy ianao mba hananako sy hanananao ny fiainana. Dia le fiainana tena izy, ny fiainana marika manak'izay. Ny mpangalatra tsy avy, na tsy hangalatra sy hamono, fa Jesosy tonga kosa hanome ahy sy hanome anao zay manahaka zao mofinaina zao ny fiainana manak'izay. Okanao tsy diso anjara amin'izany, fa mba handray sy fikitra amin'i Jesosy ka hira tahaka ilay hira hoe tiako niaraka aminao Jesosy, manaraka anao naiza naiza anao finofino. Akana miza moa tsika fa Jesosy no manana ny teny fiainana manak'izay. Amen. Tega sy misaotranao izay raha eo fa tsy nafeninao anay indray tsy hanananay ny fiainana. Dia ny fiainana mandrakizay. Miororo zao tontolo izao no ny amin'ny valana retina. Ny fatoronao indray izay mba hananana ny fiainana, dia ny fiainana manak'izay amin'ny alalan'ilay zanakao izay tena fihinana nofony ary tena fisotro ny rany, fa zay mihinana azy sy misotro azy dia manana fiainana ary ianao nangana azy amin'ny andro farany. Mahome zany fonjany zay ary aza velesaraka aminao zay Jesosy. Fa kana miza moa zay, ianao manana ny teny fiainana manak'izay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony hoe sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Menay niny anina sahazo anay mamelany erikay tahaka na melanay zay endrika taminay, iza mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano zay tonona amin'ny anaray zanakary fanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fitiavana izany. Mitanareo anie ny tompo ka miaranareo, mampamirapiritra ny tavy aminareo anie ny tompo ka mamira fo aminareo, manandratra ny tavy aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Jesosy Kristy ny fiainana manak'izay sy fiainana ho an'izao tontolo izao. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.